ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahantsika rehefa malala ohatratra ity sabotsy fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra ity ny mofinaina antsika dia ny Galatiana toko fahadimy. Galatiana toko fahadimy andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia tsy ahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy. Alazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho forana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy mankatony lalàna rehetra izy dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo. Fa izahay amin'ny fanasy noho ny finoana dia miandry ny fanaterana sy ny fahamarinana. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ray masino, manao masinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Finoana miasa amin'ny fitiavana. Ravako misy lafin-javatra indraindray heverintsika ho tsara, heverintsika ho mety, heverintsika ho mahasoa kanefa tsy mahasoa. Fikirintsika mafy izy ireny indraindray satria mety hoe niteza antsika, satria mety hoe nanampy antsika tamin'ny fotoana sasany na zavatra io na toe-tsaina io na fomba io. Fikirintsika mafy izy ireny nefa tsy mahasoa. Ary tsy vitan'ny hoe tsy mahasoa fa nandray mety manakana ny soa hafa mihitsy izay hiditra amin'ny ho avy. Betsaka ny toe-javatra tahaka izany eo anivon'ny fiarahamonina. Ary izay no mbola ny jiosy tamin'ity Galatiana toko fahadimy ity, ny jiosy kristianina izay nibeazina tamin'ny fotom-pisaina ny testamenta taloha ary nijanona teo amin'ny testamenta taloha izy. Dia nihevitra izy ireo fa ny zava-dehibe dia izao ny lalàna, ny fomba-pivavahana ary ao anatin'izany ny famorana. Nandray an'i Jesosy ihany izy, nandray an'i Jesosy ihany ireo jiosy kristianina ireo, nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, izany hoe nanaiky an'i Jesosy ho ilay Mesia ihany izy, saingy izao nisy zavatra tsy foiny. Io zavatra tsy foiny io nefa tsy afaka niaraka tamin'i Jesosy, tsy afaka niaraka tamin'ny finoanan'i Jesosy, izany hoe tsy afaka niaraka ilay fanamarinana amin'ny lalàna sy fanamarinana amin'ny fahasoavana. Tsy afaka niaraka ireo na ianona ho amarinina amin'ny lalàna izay tsy mahasoa Paoly fa tafasaraka amin'ny Kristy, na ianona ho amarinina amin'ny fahasoavana. Ny jiosy teo dia nibeazina tamin'ny fivavahan'ny testamenta taloha, nibeazina tamin'ny fanarahan-dalàna ary nahasoa azy zany tamin'ny fotoana rehetra. Nahasoa ny jiosy mihitsy ny fanarahan-dalàna, ny fitandremana ny sabata, fitandremana ny dimy folo sy ny atsipiriany rehetra, hatramin'ny hoe ny fomba fidiovana, ny fomba fambolena, isan-karazany ireo lalàna hitantsika ao amin'ny bokin'ny Levitikosy, bokin'ny Deutéronomie, bokin'ny Exode. Fa tsy izay moa fa nisaotra masina manontolo mihitsy azy dia azo lazaina hoe nirakitra izay lalàna izay. Fikirin'ny jiosy mafy izy io satria nahasoa azy, mazava ho azy. Saingy amin'ity andinin'ity dia io Paoly manao hoe efa tsy izany intsontsika izao, indrindra amin'ny Galatiana dia asehon'ny Paoly mihitsy fa pédagogue, izany hoe mpampianatra ny lalàna. Ny dikan'ny teny hoe mpampianatra dia izao mpitaiza izy, mpanory lalana izy. Tsy izy akory ilay lalana fa mpanory lalana fotsiny ihany izy. Ny lalàna izany hoy Paoly amin'ny Galatiana dia izao mpanory lalana antsika, ahitantsika ny lalana sy ny tena fiainana. Ary dia mifikirin'ny jiosy mafy anefa izay satria nahasoa azy, saingy rehefa tonga Jesosy dia hoy Paoly manazava hoe izy ange ilay fahasoavany dia lasa no amarinina tamin'ny fahasoavana ny olona. Mifanohitra izany eto ny fanamarinana amin'ny lalàna sy ny fanamarinana amin'ny fahasoavana. Inona mampifanohitra azy? Ny lalàna dia
ny fanamarinana ny lalàna de amarinina zany olona amin'ny alalan'ny effortny na ny fiezahany. Rehefa miteny hoe amarinina ny lalàna isika de avoaka daholo zany lay lalàna de manao hoe io ianao fa marina, niezaka ianao tsy nanao an'ity, niezaka ianao nanaja an'ity, niezaka ianao nitandrina anito, niezaka no zany marina ianao. Zay ny toe-tsaina jiosy, fanamarinana amin'ny lalàna. Zany hoe fanomeza-toerana ny fiezahan'ny olombelona, fanomeza-toerana ny fiezahan'ny olona, zay no antsoina hoe fanamarinana ny lalàna. Zany hoe niankina tamin'ny olona zany ny fahamarinany, niankina tamin'ny fiezahany zany ny mahamarina na tsy mahamarina azy. Fa ny faharoa kosa ny fanamarinana amin'ny fahasoavana de tsy zay. Ny fanamarinana amin'ny fahasoavana dia niankina tamin'ny finoanan'i Jesoa. Zany hoe tsy niankina tamin'ny fiezahan'ny olona fa niankina tamin'ny finoana. Ny fanekena ny Jesoa ho tompon sy mpamonjy, ny fanekena ho mpanota, ny fanekena tsy fahamendrena ka mangetaeta fiavaozana na fanavaozana amin'ny alalan'ny fanahy-masina, izay le fanamarinana. Inona mahasamihafa an'ireo sata anankiroa reo hoe ny ray no amarinina tamin'ny fahasoavana ary ny ray no amarinina tamin'ny lalàna. No amarinina tamin'ny fahasoavana de tsika atao manao hoe tsy niankina tamin'ny fiezahan'le olona fa niankina tamin'ny asan'Andriamanitra madiodio. Ny olana am'rivo voalohany de izao amin'ny fanamarinana lalàna zany zay azavain'ny Paoly amin'ny Tsiprina amin'ny Galatiana de izao: tsy misy olona marina na iray aza raha avoaka ny lalàna. Tsy misy olona marina raha avoaka ny lalàna. Kanefa rehefa diso amin'ny lalàna anankiray ianao, amafisin'ny tsaona apôstôly koa io, de diso amin'izy rehetra. Noho zany tsy hisy mihitsy olona ho marina eo anatrehan'ny lalàna na iray aza. Hoy Paoly, Rômanina 7:7, tsy misy mihitsy olona ho marina amin'ny lalàna na iray aza. Ary zay mampanabe ny lalàna, zay mampiedagogue ny lalàna. Lay lalàna zany de nampahafantatra ny olona fotsiny ihany ny mahampanota azy, zay mampitaiza azy. Ny lalàna zany tsy natao hanamarinana ny olona akory, lalàna jiosy io zany, fa natao kosa mba hananan'ny olona fahatserovan-tena hoe ratsy izy mpanota izy, ka hahatonga azy hidodododo ila fanamarinana ao amin'ny tompo amin'ny alalan'ny fahasoavana ao amin'i Jesoa. Noho zany dia eo Paoly manazava zany manao hoe tandremo tsara ara, fa raha mitady mihazakazaka aminao fanamarinana amin'ny lalàna anao de diso lalana, lasa tsy hamarinina amin'ny fahasoavana intsony ianao satria mitoky amin'ny herin'ny tenanao, ny fiezahanao fa ny lalàna ny mahavonjy anao de ataonao lasa toy ny zo, toy ny droit mihitsy ny fieritreretanao ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka ny fariseo, tahaka ny mpanolo-dalàna, tahaka an'ireo sadoseo zay tao amin'ny testamenta vaovao, dia izy ireo de mitombo teny farana mihitsy fa azy ny marina, izy ny marina, izy ny tsara. De am'izay fotoan'izay takona le fahasoavana satria no heveriny fa ny lalàna ny fomba hanamarinana ny olona. Dia tsika protestanta moa na ny protestanta na ny kristiana ankehitriny mihitsy ary dia efa nandalo ny taonjato faha 16 de efa nazavaina fa ny fahasoavana nge no hanamarinana ny olona. Ny dikan'io fahasoavana de zao tsy avy aminao zany, no amarinina eo anatrehan'Andriamanitra ianao satria teo Jesoa, noho ny famelan-keloka nataon'i Jesoa, noho ny azo fijaliana nataon'i Kristy, noho ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, noho ny fandresen'ny fahafatesana, reny no mahatonga antsika no amarinina, tsy hoe marina fa no amarinina. Zany hoe ninin'ny tompo nosasana ary ninin'ny tompo tsy nojerena ny fahotan'ny olona noho ny amin'ny Kristy. Zany akory tsy milaza manao hoe tsy ilaina ny lalàna, sanatria hoy Paoly. Tsy ambany lalàna fotsiny isika fa ambany fahasoavana, fa tsy midika manao hoe tsy ilaina akory ny lalàna. Ny fanajana ny lalàna am'izay fotoan'izay de lasa conséquence, lasa vokatra, satria tsika mino an' Jesoa, satria tsika no avaozina tao am' Jesoa, satria tsika mpino tonga kristiana de zao conséquence na vokatra zay de zao manaja lalàna isika, lasa manana etika isika, lasa manana toetra mendrika isika, lasa manana sotoavina kristiana isika. Tsy ilay sotoavina akory ny mahavavonjy atsika, fa ilay sotoavina marika hamantarana ny maha kristiana atsika. Tsy ilay lalàna sy lay endrikendriky ivelany akory ny mahavavonjy atsika, fa izao satria tsika
navelon'Andriamanitra eloka satria tsika zanak'Andriamanitra dia manaja ny sitrapon'Andriamanitra. Afako be dehibe indraindray mbola raha jerena amin'ny lafiny resaka hoe pratika eo anatin'ny fiainana kristianina de mbola be dehibe ny kristianina indray mieritreritra fa ny fombafomba-pivavahana no mampino azy. Asa ohatra mety hoe ny batisa ve, ny fanoritana ny batisa, ny sabata, ny fibebahana, ny rity isan-karazany ao anatin'ny fiangonana, mety hoe ny fanekepona koa ara, tsy reny ange no amonjenany olona, tsy reny dia endrika isehoany olom-bovonjy anao fotsiny ihany, satria zanak'Andriamanitra de manaiky aho sy tompo sy mpamonjy, satria zanak'Andriamanitra de zao manaiky azy manaiky hanaja ny lalàna, tiako ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izao mety ho diso hevitra tsika raha hoe ny fomba no mahavovonjy atsika, tsy ny fomba no mahavovonjy atsika. Raha ny fomba no mahavovonjy de champion ny tompon-daka ny fariseho sy ny mpamaran-dalàna, fa tsy ny fomba no mahavovonjy atsika fa ny finoana. Zay mahatonga an' Jesosy eto Paoly miteny eto manao hoe ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana, ny finoana miasa amin'ny fitiavana. Rehefa miteny hoe finoana miasa amin'ny fitiavana isika de zao ny finoana no miteraka ny fitiavana, tsy ny fitiavana akory no miteraka ny finoana fa ny finoana no miteraka ny fitiavana. Zany hoe raha mitenitsika hoe fitiavana eto de tsy inona tsy akory io fa io io lay etika, io lay fanajana lalàna, io lay fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Zany hoe ny finoantsika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy de manjary toetratsika, manjary tonga asa eo anivon'ny fiarahamonina. Afako raha toa ka mijery zany ary sika dia zavatra roa lehibe no hoentina mampahery anao. Mandehana amin'ny fahasoavan'ny tompo, aza miankina amin'ny herin'ny tenanao zany, aza mitoky amin'ny herin'ny tenanao zany, fa miankina amin'ny fahasoavan'ny tompo. Zany hoe miankina amin'ny fahasoavan'ny tompo de zao tsy hoe tsy miasa akory, ny olona miankina amin'ny fahasoavana tsy hoe tsy miasa, fa ny olona miankina amin'ny fahasoavana de matoky fa ny zavatra rehetra zay eo aminy de nomen'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra. Ary ny olona tahaka zany miankina amin'ny fahasoavana zany zao olona tsy miferinaina, olona manana fifaliana isan'andro, ny olona mandeha am-pahasoavana matoky ny fahasoavan'ny tompo de zao olona tsy mirehareha, olona tsy mizaozao, olona tsy manambany ny hafa, olona tsy maika hitsary ny hafa. Zany ny antsoina hoe olona ambany fahasoavana satria fantany fa tian'Andriamanitra izy. Tsika no hamarin'Andriamanitra teo ambany fahasoavan'Andriamanitra de resy laritsika fa ny fitiavan'Andriamanitra nahatonga atsika ho mpino, nahatonga mahatoy zao atsika, fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy zao atsika de zao lasa manana toetra manana fahalemem-panahy. Ny olona ambany fahasoavana de olona manana fahalemem-panahy, tsy maika hanameloka, tsy maika hitsara, tsy maika hanakina, fa olona manana fafana, olona manana fahalemem-panahy hiay amin'ny hafa, manana fahalemem-panahy hizara fahasoavana sy fifaliana satria no hamarinina maimaim-poana tamin'ny finoana dia te hizara izany fifaliana maimaim-poana noraisiny zany. Zany de meteza ho ambany fahasoavana. Inona no hahatonga anao ambany fahasoavana? De zao ny finoanao fa navelan'i Jesosy heloka ianao, ny finoanao fa efa navelan'Andriamanitra heloka ianao, ny finoanao fa Jesosy lay nandresy ny fahafatesana, Jesosy lay velona, iny Jesosy iny de zao tianao, namela heloka anao ary tsy mahafoy anao. Tsy niankina tamin'ny fiezahana, tsy niankina tamin'izay mety ho vitanao na zay tsy vitanao, tsy zay tsy vitanao akory ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ka hitaraina za Andriamanitra tsy nanao ninona mihitsy teo amin'ny fiainako, tsy nahavita inona mihitsy, zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsy ny hoe koa za Andriamanitra nahavita be mihitsy teo amin'ny fiainako ka tsy saotra mihitsy, tsy zay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra voalohany indrindra miloha nijerena zany rehetra zany, tsy hoe tsy ilaina akory ny asa, tsy hoe tsy ilaina akory fa vokatra zany. Teneniny epistily ho an'ny Galatiana hoe karpos, zany hoe fruit, vokatra. Tsy zay ny zava-dehibe akory, na de ilaina zay fa ny zava-dehibe teny hoe niraisinao ve le fanomezana nomen'Andriamanitra tsara indrindra de Jesosy zanany, lay famelan-keloka, lay famonjena, niraisinao ve? Fa ny olona de zao feno zavatra eny an-tanatsika, feno fiezahantsika, feno fireharehantsika, feno zavazahoantsika eny an-tanatsika de zao lasa tsy afaka mandray intsony lay fanomezana sarobidy natolotr'Andriamanitra. Lay fanomezana sarobidy natolotr'Andriamanitra de zao de Jesosy
le famelan-keloka fa rehefa feno isika satria itsika mieritreritra hoe itsika ny tena tsara, itsika ny mahavita azy, itsika ny tena marina, itsika ny tsisikana de mieritreritra ny tena tsika ho fenotsika eo anatrehan'Andriamanitra ary rehefa feno de tsy afaka mandray na inona na inona intsony hany ka manjary lay zavatra tsara indrindra zay ny tsy voaraintsika dia zay no mahatonga ampola miteny hoe tandremo tsara fa izao lasa mpitrosa tsy maintsy mankatony ny lalàna ianareo fa tafasaraka amin'ny Kristy satria nahoana satria mitady ho amarinina amin'ny fiezahan'ny olombelona le famarinana fiezahan'ny olombelona nefa ny tsy tanteraka mihitsy satria tsisy olona tsy azo kianina zany eo anatrehan'Andriamanitra izy ihany ny tanteraka zay ny voalohany hotsika manao hoe matoky ny fahasoavan'Andriamanitra meteza eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ary ny faharoa sady farany dia iaino ny finoana iaino ny finoana tsy hoe rehefa mihena ny finoantsika de tsy hoe tsy ilaina zany reny lalàna be de be reny tena fampianaran-diso mihitsy hoe manomboka sao de tsy ilaina ny didy folo manomboka sao de tsy ilaina ny lalàna tsy zay mihitsy matoa ny men'Andriamanitra atsika ny lalàna de ilaitsika izy zany saingy io lalàna io de zao ny fanajantsika ny lalàna de zao raha tsy amin'ny alalan'ny finoantsika tsy tanterakintsika io lalàna io amin'ny alalan'ny fahasoavana no ahateterahantsika io lalàn'Andriamanitra io no zany de ny fomba mpivavahana rehetra de zao tsy tanjona akory fa fitaovana izy tsy ny hoe manao zavatra tsisy kianina ny fombafomba maro isan-karazany andreo rehefa monjy fotoam-pivavahana ny kristianina de rehefa misy zavatra diso kely na anina kely ataon'ny mpitarika iry dia tafitohana mihitsy tena tsy zany kely izy ka tena tsy ohatry zany eny tsy mety aloha manao zavatra diso eketsika zany fa zao ndraindray na de mifivavaky ny kristianina ary de hitsarana manao ary to tsy nataonao amin'ny anaran'i Jesosy izy ary to adininao le amenina ary to adininao le ohatra zao ary to adininao le ohatra zao eny marina tokoa tena zava-dehibe reny fa izao ny tena zava-dehibe voalohany indrindra de zao nino an' Jesosy ve ianao sa tsy nino aloha voalohany tsy hoe tsy ilaina ny atsipirin-javatra reny fa tsy zay aloha ny voalohany ary ny voalohany de ny hoe mino an' Jesosy ve ianao nahita an' Jesosy ve ianao niona tamin'i Jesosy ve ianao ndraindray mahita ny kristianina mivavaka tena de lampatsatrapatra tsy mety ohatra ny paozy mifanaka ao am-piangonana tsy mety ohatra mety ny fahadisoana ataon'ny mpitendry ka amin'ny solfa zany ny mety ho hita rehefa fiara de tafitohana mafy mihitsy hoe tsy nety le fomba fitatazan-drakitra toatrany tsy nety tokony tariny lalana toatrany tokony diso lalana ianao ndraindray de zavatra madinika ohatr'ireny re dia manjary misy kristianina tafitohy eny tokoa tsy mety ny mahatafitohina fa miezaka milamina araka izay azo atao tsika matoatao ny fandaminana fa izao ndraindray amin'ny maha olombelona misy lafin-javatra mety ho diso fa izao tsy ireny angeny tobotsika tsika tsy manompo fomba bivavahana tsika tsy manompo atsipitsipirin-javatra tahaka ireny fa manompo an'Andriamanitra no zany de aza manaiky takonany reny ny finoanao aza manaiky tsembatsembaniny reny ny finoanao sy ny fanoloran-tenanao hoe mivavaka fa tsy azoko mihitsy ny haiko androany fa zao ohatrany tsy nety le sonorisation de tsy nahita an' Jesosy mihitsy tsy aza manaiky an'izany fa matoky ny fahasoavan'ny tompo tonga ianao iangona tonga ianao hivavaka tsy noho ny fomba ataotsika ny fomba mazava ho azy satria maha protestanta reny maha katolika reny maha kristiana reny fa reny de izao fitaovana ihany reny mahatonga atsika atsara iona amin'ny tompo vokatry reny satria tsika tian'Andriamanitra mideran'Andriamanitra de miezaka manao fotoam-pivavahana ao anatin'ny filaminana satria tsika zanak'Andriamanitra de miezaka manao fotoam-pivavahana ao anatin'ny zavatra milamina tsara fa izao ndraindray mba misy zavatra mitranga de zao aza kivy aza memitra aza tafitohana dia iaino ary le finoana iaino ny finoana matokia an'Andriamanitra ary dia iaino amin'ny fitiavana zany iaino amin'ny fitiavana ny finoana hivavaka sika toa zao anazy ny amin'ny soatra masina zay manazava aminay fa ambany fahasoavana izay efa no amarinina tamin'ny rany Jesosy zanakao zahay ary efa mitoetra amin'ny fahasoavana tsy herinay tanjakay mahatonga anay afaka manompo anao amin'ny fifaliana afaka manompo anao amin'ny fitiavana fa noho ny fahasoavanao Jesosy satria tia de tianay tokoa ianao misaotra tompony amin'ny ty farany herinandro ty misaotra tam'izay rehetra nomenao anay tam'izao herinandro farana izao de mametraka sady ny herinandro vaovao am-pelantananao raha ampitso
ataovy miaina amin'ny finoana ao anatin'ny fitiavana izay, ataovy mahatoky ny fahasoavanao zay mba hitombona amin'ny finoana ary hanompoana amin'ny faharetana. Jereo ny asanay, jereo ny fanoratenanay, jereo ny tokantranonay Jesoa, atao feno fifaliana sy fiadanana. Dia manapire ianao mpianatra zay hanomboka hianatra, ao nefa niditra nianatra tamin'ity herinandro ty, ao ny niditra hianatra amin'ny herinandro, de manapy anao ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny fitaovana, ny fampitaovana rehetra ny sekoly, de mivavaky zay tompo ho an'ny tanoranay, ho an'ny firenenay, ho an'ny vahoaka malagasy. Ataovy mahatsiaro ny fahatsarana ao Andriamanitra, ataovy mahatsiaro ny fitiavanao, ataovy mahatsiaro ny fahasoavanao. De avao isan'andro ny herin'ny fiangonanao amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fiainana ny sitraponao. Misaotra Jesoa. Amen.